mandresy sika mba matao tsy maintsy mandresy sika matao amitsika amin'ny teny zao dia ny valim-pifidianana vonjy-maika ato aminay dia mazava loatra zay mitarika ary le mitarika tsy betsaka pourcentage fa atsika mitarika zany zay ny zavatra tsara hatreto engany ananam-potoana zay miendrika azy mahajany. Samy milaza fa mitarika daholo ny kandida samihafa avy amin'ny faritra maromaro eto Madagasikara amin'izao fotoana fiandrasana ny valim-pifidianana izao hoe iza no azony toerana be ny tanàna. Raha raisina ohatra fotsiny izao ny eto Antananarivo renivohitra dia ny kandida avy amin'ny antoko roa lehibe toy ny TIM sy ny TGV no samy milaza fa efa nahazo ny fandresena, izany hoe ny kandida Tojo Ravalomanana sy ny kandida Arilala Ramanantsoa. Nanome toky anefa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao anatin'ny lahateny izay nataony fa mandresy ary tsy maintsy mandresy ka aza matahotra rehefa avy nisaotra sy nankasitraka ny mpifidy sy ireo rehetra izay nanampy tamin'ny fampelezan-kevitra ny kandida Tojo Ravalomanana. Ny teny mahitsy koa ty filoha teo aloha ty fa tsy resim-bavy izany izy sy ny zanany Tojo Ravalomanana. Dao arahantsika izany. Be ny asa mbola miandratsika tokony tsy mandrimandry manana retina isika fa dia misaotra antsika rehetra aloha tamin'ny fahatokoavana ny fidin'ireo nareo zay nareo rehetra tonga mifidy antojo dia akasana isorana ianareo nanao campagne ianareo nanao porte à porte isorana daholo akasana daholo mbola veloko ihany tsy anaiky lembenana isika ary tsy janona fotsiny amin'izao mandresy sika mba matao tsy maintsy mandresy sika matao ianareo hoe dia mieritreritra dia olona roa zay ne dada sy janany mbola anankiray ho resim-bafy. Nanoratra tao amin'ny pejiny manokana tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy ihany koa ny kandida Tojo Ravalomanana nanamafy an'izany fandreseny izany. Naneho fisaorana mitafitafy ho an'ny vahoaka an'Antananarivo izay tonga nanefa ny adidy tamin'ny faha 1 ny volana Desambra lasa teo ihany koa izy. Tsapany io izy ny fahavonona ny vahoaka hitondra fanovana ho an'ity Antananarivo ity ka tsy kivy fa mametraka fanantenana amin'ny vinanasa izay napetrany. Nasiany teny ihany koa ny resaka alabato mazava ho azy tao anatin'izany. Tsy takona fenina ny alabato sy ny tsy fanajana ny safiditsika. Nanjaka tanteraka ny aizina nandritra n'iny fifidianana iny fa tsy misy aizina maharesy mazava zany izy. Irahiny sika hiaro ny safidy ary tsy avelantsika isy anao tsinotsinona ny fahavononantsika hitondra ny tena fanovana ho an'ity renivohitra iraisantsika ity. Nosoratany tamin'ny sora-baventy mazava be moa teo ambany namafisany an'izany fandreseny izany ka hoy izy hoe isika mandresy ombantsika Andriamanitra. Ny etsy ankilany kosa anefa izany hoe ny avy amin'ny vovonana politika isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ny Irmar dia mahasamilaza ihany koa fa ny kandida Arilala Ramanantsoa no efa mandresy amin'ity fifidianana eto Antananarivo renivohitra ity araka ny tatitra azon'izy ireo avy any amin'ny birao fandatsaham-bato. Efa naneho ny fisaorany sy ny fankasitrahany ho an'ireo rehetra tonga naneho ny safidiny teny amin'ny birao mpifidianana sy ireo nahafohy fotoana sy nanao ny ainy tsy ho zavatra nandritra ny andro maromaro, ireo mpanohana rehetra izay nanampy azy sy nanotrona ary ireo rehetra niasa teny amin'ny birao fandatsaham-bato ihany koa ny kandida Arilala Ramanantsoa omaly faha 12 ny volana Desambra 2024. Nanampy izy avy eo fa raha nitatitra azo avy amin'ireo solotena manerana ny birao fandatsaham-bato dia efa azon'ny kandida Irmar Arilala Ramanantsoa saingy manentana ny tsirairay avy hiandry am-pitoniana ny vokatra ofisialy izay avoakan'ny rafitra manana fahefana amin'izany izy. Nofaranany tamin'ny fehezanteny hoe fantatro fa vahoaka endry sika ary Antananarivo tsy mila korotana. Nanaraka tao ihany koa moa i Rina Rakotomanga izay saika kandida ben'ny tanàna Antananarivo ihany koa saingy tsy kandida tampoka indray no resaka tsy fahasalamana raha ny voalazany tamin'izany. Araka ny voasorany tao anatin'ny tambazotra tserasera sosialy Facebook dia ny kandida Arilala Ramanantsoa no mitarika ary ho lasa ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Toy izao lava dia lava izao ny analiziny soratany tao amin'ny pejiny. Ny voalohany aloha dia nazavainy fa eto Antananarivo renivohitra raha ny boriboritany be mponina indrindra dia ny fahadimy, avy eo ny fahaefatra, avy eo ny voalohany, faharoa, fahaenina ary ny fahatelo no vitsy mponina indrindra.
Manarak'izany dia nilaza izy fa mitarika eo amin'ny vokatra vonjimaiky ary lalaramanantsoa natolotry ny vovonana Irmar ary indrindra any amin'ireo faritra be mponina indrindra. Manaraka azy ao i Tojo Ravalomanana avy amin'ny Antoko Tim ary tsy manalavitra azy ao i Andriamatoa Tahina Razafinjoelina avy amin'ny Antoko Titanindrazana. Ho an'ny mpanaraka politika ho izy dia Ramatoa ary lalaramanantsoa no ho lany be ny tanàna satria izy no mitarika any amin'ireo faritra be mponina indrindra. Mbola mizara roa foana Antananarivo renivohitra ny pomban'ny filoha Andry Rajoelina sy ny pomban'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ka toy izao ny lesona azo tsoaina raha avy amin'ny Rina Rakotomanga. Ny fifanaratsiana sy ny fifanenjehana anaty tambazotra dia tsy mandaitra amin'ny eny an-kianja, tsy tia korontana sy gidragidra ny rehetra fa te hivoatra sy hihoatra araka ny laharan-java-misy iainany. Tsy zakany arivo ny fanambadiana sy fampisaraham-bazana, mbola tiany arivo ny fironana amin'ny sosialim-bahoaka mivantana ary tsy mahafoy an'izany ny mponina na inona fanenjehana sy fanarabiana hita amin'ny tambazotra. Mino sy mananteny Rina Rakotomanga fa ampy izay ny fifampiantsiana, ampy ny fifanarabiana, fotoana izao ilaminana ary anajana ny safidin'ireo rehetra mifidy manodidina ny 520 isan-jato. Areno ny tanàna, aoka atsahatra hatreto ny adilahy sy fifanenjehana fa tsy antsony ny vahaolana. Mila manaiky ny voka-pifidianana ny rehetra ho izy. Alaivo tahaka ireo demokrasia tandrefana nanaiky voka-pifidianana ninona fa nirina mba ho isan'ireo modely aty Afrika sika amin'ny fahazakana vokatra nasehon'ny mpifidy. Miandro vokatra ofisialy avy amin'ny seny Madagasikara sika mianakavy, ndao ilamina, ndao anaiky amin'ny manaraka indray manarina, aleo hiroso ny tanàna, aleo ilamina ny tanàna, ndao hiatrika fiainana sy lamina ara-piarahamonina izay nampanantenaina. Ohatrany tsy afa-po tsara moa i Rina Rakotomanga tamin'ny fanehonkeviny fa tsy maintsy mbola nampiany ihany koa ny fanazavana mahakasika ny antony tsy mahatafa ny kandida Tojo Ravalomanana sy ny tokony ho fandresena mihezinezina azon'ny kandida Ary Lalaramanantsoa. Hitantsika amin'ity soratra lava dia lava ity izany. Rafitinina dia toy izao ny voalazany. Tsy tafy Tojo Ravalomanana satria tsy niaina ny zotran-dalana politika ary tsy ampitraikefa ankoatra ny mahazanaky ny dadany azy. Manao teny maloto, tsy voahevitra ary fisainana bontoly izay nampiembotra an'ireo tena tia mananorina sy nanangana ny Antoko Tim. Manao fampisaraham-bazana ny malagasy, fanambaniana, tsy nanana fanetretena, tsy nakatahaka ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny zotran-dalana politika nidiaviny ary tanora fanahy loatra. Saika niezinezina be kosa ny fandresen'ny kandida Ary Lalaramanantsoa hiatrany Rina Rakotomanga fa nanao fahadisoana izy hatrany amin'ny voalohany. Manarak'izany dia saika niezinezina mihitsy i Rina Rakotomanga hatrany raha toa ka nanao ny asany ara-dalàna tsara ny ben'ny tanàna teo aloha ka nametraka ny velorano arivo ho ivon'ny asa fampandrosoana ny andrasana taminy. Efa niarahaba ny kandida Ary Lalaramanantsoa mialoha ihany koa ny ministra teo aloha Lalatina Henriette Rakotondrazafy tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy arak'ity hitantsika ity ary efa mahatoky tanteraka izy fa lany ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra i Ary Lalaramanantsoa satria hitantsika amin'ity fiarabany ity izany mora teo efa nantsoany ben'ny tanàna sahady i Ary Lalaramanantsoa. Manoloana an'ilay resaka alabato izay efa hita manerana ny tambazotra tserasera kosa dia toy izao ny navalin'ity ministra teo aloha ity tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy Facebook hatrany. Ny paoziko gaga ihany mijery an'ireto mpanohitra eto Antananarivo renivohitra mitabataba hoe nisy alabato. Fa ngaho izy misy alabato izany indray e. Fa rehefa iza no miteny hoe misy alabato dia lazaina fa tsy mahazaka resy, dia rehefa iza no mitombona avy hatrany ilay alabato. Fa tsy hoe rehefa nareo no miteny dia tsy maintsy marina ary izay no vérité absolue fa tsy hita akory izay porofo avoaka eo na kely aza. Fa rehefa ny hafa dia lazaina fa tsy azo raisina sady tsy mitombona na dia zavotany aza ny porofo navoaka teo. Nivoaka tao amin'ny gazety Free News androany mihitsy moa tamin'ity androany fahatelo ambin'ny folon'ny volana Desambra 2024 ity fa mitarika amin'ny salanisa 370 faingo aotra 900 i Ary Lalaramanantsoa
ary manaraka azy eo amin'ny laharana faharoa kosa i Tojo Ravalomanana izay nahazo salanisa 430 faingo 120 ary eo amin'ny fahatelo kosa no ahitana ny Tahina Razafinjoelina amin'ny salanisa 12 faingo 920 izany hoe mitarika ny Irmara zany eto Antananarivo renivohitra. Mitarika zany i Arilala Ramanantsoa. Tsy eto Antananarivo renivohitra rery ihany anefa ny Irmara no mitarika raha arak'ity lahatsoratra tao amin'ny Free News ity, fa any amin'ireo renivohim-paritany hafa ihany koa, izany hoe ny Tao Toamasina, Mahajanga, Fianarantsoa ary Toliara dia ny kandida Irmara avokoa no mitarika ary kely ny herijika ahazon'ireo andrarezina politika toa ny Roland Ratsiraka sy Rivo Rakotovao ny ahazon'izy ireo ny fandresena. Ny any Antsiranana kosa dia mitarika ny kandida Mahaleo Tena. Fa rehefa miresaka an'izany faritra hafa izany ihany isika dia efa mahita ny fandreseny ihany koa ny kandida Roland Ratsiraka ao Toamasina raha araky ny nambarany tato anatin'ity horonan-tsary ity, izany hoe samihafa amin'ny voka-pifidianana navoakany CENI sy ny voka-pifidianana navoakany tao amin'ny Free News izany. Fa na dia izany aza dia namafisiny ihany fa feno osika ny fifidianana ben'ny tanàna natao tamin'ny faha 12 ny volana Desambra 2022 lasa teo iny. Voalohany tena aloha dia feno osika iny fifidianana iny ka anatin'ny tantaran'ny fifidianana izay natrehanay dia mbola tsy nahita izay fifidianana feno osika ohatry ny omaly. So ihany amintsika miteny izao dia ny valim-pifidianana Vonjimaika ato aminay dia mazava loatra izay mitarika ary le mitarika tsy betsaka pourcentage fa atsika mitarika zany izay ny zavatra tsara hatreto. Ny kandida Rivo Rakotovao izay kandida ben'ny tanàna ao Mahajanga raha nandray fitenenana dia mbola nanamafy an'ilay resaka fangalaram-bato izany ihany. Mampalahelo izy fa tsy zakan'ity firenentsika ity mihitsy ny fifidianana madio sy tsy misy alabato. Fa raha avy amin'ny kandida Rivo Rakotovao kosa dia miandry ny voka-pifidianana ampiton'iny izy ary mitsodrano any Mahajanga mba hanana mpitondra izay mendrika azy. Sotra voka malagasy eto Mahajanga ary ny antenantsika dia mba mandroso Mahajanga izany. Raha antsika mahalala ny tsy fetezana ao anatin'izay fanatanterahana fifidianana. Teto Majunga rery zany fa hita eno era Madagasikara. Zany mampano politika anay mamperitreritra anay hoe tena tsy zakany firenentsika ity mihitsy fa zany ny mba hiditra anatin' zany fifidianana madio mangarara ekely rehetrarehetra. Nefa zany tanjona lehibe ary tena tanjona mahafinaritra zany fa ohatra ny tazana ihany fa miembotra betsika anatin'izay. Mino fa tsy fahampianana ny Mahajanga. Manana moavy Mahajanga. Engany hanana mpitondra izay mendrika azy Mahajanga. Fa politika loatra Mahajanga raha dia fandarenana azy no tambarana satria hanana conseiller zay ao anatin'ny fitantanana ny tanàna io dia miraiki fitomana nenen'izy ireo dia tombotsoany Mahajanga. Engany na resy zay elo zay tezitra zay satria misy zavatra tsy ara-drariny fa zay dia mitsodrano Mahajanga aneo alasany voaka Mahajanga anatin'izay fahendrety zay satria zay fihevanitsika azy. Efa hitantsika rehetra mibaribary indrindra fa tany amin'ny tambazotra tserasera sosialy fa maro be ny sinema sy ny fangalaram-bato tamin'iny fifidianana ben'ny tanàna iny kanefa dia tsy nisy fandraisana andraikitra tamin'ireo tratrana nanao an'izany hatramin'izao. Raha ny voka-pifidianana Vonjimaika nalefan'ny CENI no jerena dia naomby ny fangalaram-bato nataon'ny Irmara ary efa tsy misy vidiny intsony ny safidim-bahoaka. Izay kosa ny mamarana ny video antsika androany, misaotra nanaraka hatramin'ny farany, aza adino misabone sy manao j'aime an'ity video ity dia amin'ny manaraka indray.